Faly miarahaba antsika rehetra manaraka an'izao ady hevitra eto amin'ny pejin'ny fanainga izao. Ny lohahevitra ho voizina androany dia hoe ny fandraisana andraikitry ny tanora ho amin'ny fitantanana tsy mialon-jafy. Ny fanainga moa dia ampatsahivina fa tetikasa iray manampy sy manohana hatrany ny fiarahamonim-pirenena amin'ny anjara andraikiny amin'ny fampandrosoana izany da koa amin'ny fanamafisana ny fitantanana demokratika eo amin'ny firenena. Izahay eto amin'ny studio sivaka kosa dia trano famokarana iray mamokatra fandaharana mandeha amin'ny radio, izay eo ambany fiahin'ny rafitry ny firenena mikambana ary ny tahirim-bola ny firenena mikambana ho an'ny fanamafisanohana ny filaminana no mamatsy vola ny studio sivaka, fa ny fondation Hirondelle kosa no manatanteraka ny tetikasa. Mamokatra fandaharana natokana ho an'ny tanora izahay. Araka ny teneniko teo ny lohahevitra ho voizina androany dia hoe ny fandraisana andraikitry ny tanora ho amin'ny fitantanana tsy mialon-jafy. Tena homendanja marina ve ny tanora amin'ny fitantanana firenena? Inona no sakana amin'ny firotsahan'ny tanora amin'izany fandraisana andraikitra izany? Dia vahiny efatra no hiaraka amintsika eto amin'izany. Voalohany indrindra ao i Asinjo Hildara Velonahina izay mpanolontsara kominala eto amin'ny komina renivohitra Antananarivo. Ao ihany koa i Noelson Tsikamo, filohan'ny Conseil communal de la jeunesse Antoliara 1. Ao ihany koa i Ranto Andrianarson, filoha mpitantana ny ONG You First Madagascar. Ary farany misy any Erason, mpikambana mpiara-miasa amin'ny fanainga ihany, sady membre ny JCI Antananarivo Jeune Chambre Internationale. Mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny ady hevitra dia andao ary aloha ho fantarintsika tsirairay hoe izy reto mpandray anjarantsika androany reto ary fanahoana aloha zareo reto no nasaina androany natombotsika amin'ny Asinjo Hildara Velonahina angambany ohatrany ahoana ny andraikitra izany hoe mpanolontsara kominaly izany Hildara, afaka hazavainao aminay ve? Miarahaba rehetra mpanaraka ny izao ady hevitra izao aloha izany voalohany indrindra dia miarahaba anareo izay hiara hiady hevitra amiko. Izaho mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo amin'ny ankapobeny ny asan'ny mpanolontsaina dia mandany ireo volavola rehetra izay eritreretina hitanana ny tanàna. Izany hoe misy ny manao ny délibération izany amin'ny ireo tolon-kevitra hoentin'ny organe exécutif, izany hoe ny mpitantana ny tanàna mikasika ny teti-bola ohatra, mikasika ireo convention isan-karazany izay mila ny fanapahan'ny conseil municipaux. Ankoatran'izay ihany koa dia anjara andraikitry ny mpanolontsaina ny tanàna ihany koa ny fampahafantarana an'izany vokatry ny fanapahana izany ny fanaraha-maso ny fampiarana an'izany na eny anivon'ny fiarahamonina izany na eo anivon'ny mpanantanteraka izay nomena fahefana tamin'ny alalan'ilay fanapahan'ny mpanolontsaina ny tanàna. Anjara andraikitra ihany koa ny manolotra ireo volavola izay hitanay fa etaeta sy filan'ny fiarahamonina eny anivon'ny tanàna tsirairay avy eny izany dia izahay moa tsinona izany midina eny amin'ny fiarahamonina eny mandeha manantona ny fiarahamonina mihaino sy mijery ny zava-misy eny an-toerana dia anjaranay no mamadika an'izany volavola rehefa avy eo ho isan'ireo tetikasa angamba no azoko itenenana azy ho tanterahan'ny fahefana mpanantanteraka rehefa mazava ho azy avy mandalo fanapahana eo anivon'ny conseil municipal. Izay ny raha hafainganina no mikasika ny hoe inona ny anjara andraikitra, anjara asan'ny conseil municipal ao anatina conseil municipal na conseil communal ao Antananarivo moa izany dia municipal amin'ny ankapobeny. Ia, misaotra anao. Noelson Tsikamo, filohan'ny Conseil communal de la jeunesse ianao Toliara. Mbola somary vaovao aminay izany hoe Conseil communal de la jeunesse izany, afaka hazavainao aminay ve izany ny anjara andraikitra izany?
Mahaino ve ianao leçon-tsika amo? Mandra-piandrasary aloha dia aleontsika tonga dia hiampita amin'ny Ranto Andrianarson izay filohan'ny ONG You First Madagascar amin'izao. Afaka hazavainao aminay ve Ranto hoe iza moa ny You First ary inona no nataon'ny You First eto Madagasikara? Ia, mamerina ny dia You First araka izay anaran'izay dia anisan'ny organisation misehatra amin'ny tontolon'ny tanora, mampivelatra ny tanora. Izany hoe ny hetsika rehetra karakarana izany dia antanjona mba hampivelatra ny tanora amin'ny sehatra rehetra. Ao anatin'izay miasa eo anivon'ny tanora tsirairay izay eo ihany koa izay mamolavola fitaovana ahafahany hanampiana ny tanora amin'izay mety hoe vinavinany rehetra. Ary koa manao sisin-kevitra mba hametrahana tontolo ahafahan'ny tanora tena hoe manatanteraka an'izay mety eritreretiny sy vinavinany. Izay amin'ny ankapobeny angambany mombamomba ny You First raha fohy. Misaotra anao. Ho anao indray Rason, eny foana izany hoe JCI arivo izany mandray anjara amina zavatra be dia be. Fa afaka ampatsiahinao aminay ve hoe inona no tena ataon'ny JCI arivo? Oui, misaotra betsaka amin'ny Maïva. Dia faly miarahaba ny mpanaraka ny pejin'ny Fanaingy amin'izao marain'izao. Ny tenako aloha marihana fa solitena ny fiarahamonim-pirenena eo anivon'ny faritra Analamanga, eo anivon'ny comité de pilotage ny Fanaingy. Amin'ny anaran'ny JCI arivo no ny soloko tena zany tamin'ny fifidianana teo. Dia raha tsy haivina ny JCI arivo dia niforona tamin'ny 2011 dia somary variana ny olona inona ihany moa no tena ataon'ny JCI dia rehefa anontaniana izay hoe inona ny asan'ny JCI dia mamaly ohatran'ny olona amin'ny chorale izay offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Raha bangona tokana dia be dia be ny sehatra iasanay amin'ny Jeune Chambre Internationale fa tena tanjonay zany dia manome opportunité ho an'ireo tanora ampivelarana ny tenany manokana sy ampivelarana ny tontolo manodidina azy mba ahafahany manatratra ireo tanjona ireo ODD maro samihafa, ireo 17 ODD izay anisan'ny tanjona tiatsika tratrarina amin'izao fotoana izao. Ankoatran'ny mapa JCI arivo anamo dia misy ihany koa ireo kasikety hafa izay hoentiko. Ny tenako ihany koa dia talim-panatanteraka ny ONG Ivrary izay ONG misehatra amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny tontolon'ny haitondra. Mety efa heninareo koa angambany amin'izao ny misy tetikasa anankiray iarahanay amin'ny consortium ana OSC maro dia maro amin'ny fanarahana ny vola sy fampiasam-bola manodidina ny Covid-19. Eo ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny safidy izany hoe be dia be ny kasikety hoentiko androany amin'ny hoe mampatanora ampisehoana hoe aiza ho aiza ny sehatra tokony handraisan'ny tanora anjara amin'ny izany hoe fitantanana tsy mialon-jafy izany. Misaotra indrindra Maïva. Ie, misaotra anao ihany koa. Araka izany hitantsika izany dia tanora avokoa no vahintsika androany satria no hevitra rahateo dia hoe ny fandraisana andraikitry ny tanora ho amin'ny fitantanana tsy mialon-jafy. Isika moa raha ny lalam-panorenana eto Madagasikara dia firenena demokratika isika izany hoe tokony manana anjara andraikitra ny olom-pirenena tsirairay eo amin'ny fitantanana. Ny tanora rahateo no maro anisa eto amintsika izany hoe tokony atao tanora be dia be izany tsika misehatra eo amin'izay hoe fitantanana izay. Lazaina foana ihany koa fa hoe ny tanora no hoavin'ny firenena fa fotoana izao andraisan'ny tanora andraikitra fa tena omena lazana tokoa fa izy ireny rehefa mirotsaka. Ianao izao Hilda efa tena ao anatin'izay sehatra izay mihitsy mampanolontsaina ny kominaly ianao manao ahoana ny fahatsapanao an'izany hoe fanomezana sehatra ny tanora izany eo amin'ny fitantanana amina fiarahamonina iray. Enoina ve ny tanora rehefa miteny homen-danja ve ny asany rehefa miandraikitra zavatra izy? Nomena andraikitra ve izahay izay tsy ny andro omena andraikitra fa nirotsaka izay naka.
nalainay ary tsy nihera tamin'izanizy izay naka an'ilay izy satria amin'izao fotoana izao tsika ao anatina fiarahamonina izay mbola azo lazaina hoe génération na tanora izay azoko lazana hoe nomporetina nompempoina dia mbola betsaka ny tanora no ao anatin'izay fomba fisainana izay hoe rehefa mbola misy olona zokiny aman-taona zokiny araka traikefa dia mifitina mipetraka ohatran'izany dia ho anay manokana tsy valabla ho anay ao anatin'ny izaho moa izany rehefa mandray fitenenana ohatran'izao dia ilay plateforme izay niainganay no expérience an'izy io no zaraiko ny combat izany dia ho anay tsy nataonay hoe ho avy ny firenena izany ny tanora fa ny fantatray dia hoe ny tanora androany dia androany ny fandraisana andraikitra no tokony ataoko androany no tokony amela ny diantanako eo amin'ny fitantanana ny firenena dia izay no antony nirotsahanay ozy izy ianao hoe nomena andraikitra ve mahanana ny toerany ve mbola tantara hafa mihitsy izany satria raha ny eritreretintsika hoe mahitsitsika be dia be ny olona ny tanora izay heverintsika fa manana toerana ambony eo amin'ny firenena nommé directeur nommé ministre nommé chef de service etc fa ho anay ireny dia mbola miditra ao anatin'ny fanalebiazana ny ambaindain'ny fahefan'ireo zoky izay efa nanao ny tsy mety teto amin'ny firenena ihany fa tsy tena manome ny fahefana ny tanora dia izay ihany koa no antony nirotsahanay combat ao anatin'ilay hoe fifidianana mihitsiny satria ny fifidianana dia tena fahefana feno avy amin'ny vahoaka ny fidy no noraisinay ary izay fahefana feno avy amin'ny vahoaka ny fidy anay izay no entinay miady ho an'ny tombotsoan'ireo olona ireo izay mazava ho azy moa izany fa tsy mety amin'ny ankabeazan'ny olona izay efa zatra ny politikan'ny dinosaure dia manana image hafa izay eo anatran'izy ireo fa izay kosa dia tena manao hoe ny tanora raha tena te hirotsaka sy handray andraikitra feno ao anatin'ny fampandrosoana ny tanàna ary tena hiady ho an'ny tombotsoan'ny tanora ho an'ny tombotsoan'ny olona marefo sy ny rehetra dia ny firotsahana amin'ny fifidianana izay ihany no vahoakana dia izay no nataonay. Tsanao. Efa miaraka amintsika eto moa i Noëlson Tsikamo ka andao aloha fantarintsika indreo hoe inona izany conseil communal de la jeunesse izany Tsikamo? Mbola tsy mandeha ny micro anao Noëlson? Ya, maheno Ya, ny conseil communal de la jeunesse dia izy io dia plateforme eo anivon'ny ministère dia ministère ny jeunesse sport zany no nanangana an'io dia tamin'ny efa taona maro zany no nijoroana an'io dia arrêt ministériel zany no nanangana azy décret ministériel dia ny anay aty amin'ny Toliara voalohany dia tamin'ny 2006 no niforonana teto Toliara dia eto anivon'ny commune zany no ijoroany dia ny plateforme ny conseil communal de la jeunesse association fikambanana eto anivon'ny commune Toliara ihany zany no afaka mikambana ao anatiny amin'ny maha communaly azy zay dia amin'ny maha jeunesse azy zay dia tanora ao anatin'ny 70 tao hatramin'ny 30 taona ihany zany no afaka mikambana ao anatiny. Zay zany mahakasika ny conseil communal de la jeunesse. Manahoana ny fahazotoan'ny tanora miditra an-tsehatra amin'izay conseil communal izay Noëlson? Ia, ny fahazotoan'ny tanora zany mavitrika dia mavitrika ny tanora amin'izao. Raha ny nahalany anay hitantana an'io conseil communal de la jeunesse io tamin'ny 27
juillet 2019 dia nisy 70 ny association tamin'izay. Dia amin'izao efa 970 zao ny association ao. Dia zahay zao mavitrika dia mavitrika zahay, ohatra zao tamin'ny andro raisam-pirenena ho an'ny tanora, dia zahay ihany zao no mamolavola anazy, dia ny ministera zao dia manampy fotsiny no ataony. Dia efa miara-miasa zahay amin'ny faritra, eo anivon'ny faritra, dia manao ny asa fanadiovana eny amin'ny toerana izay misy hitantsika hoe maloto. Dia eo ihany koa ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny resaka fanomezana traikefa ny tanora ny formation zay, ny resaka leadership, resaka montage de projet, karakaraina ihany zany. Conseil communal de la jeunesse mikarakara anazy dia manasa ho an'ny tanora. Satra anao. Mitodika aminao indray Erason, tato ato vao nanomboka tena hoe nanomboka nialiana tamin'ny fitantanana sy ny raharaham-pirenena ny tanora, fa matetika rehefa resahana fitantanana ny tanora dia hoe politika be zany, aleo tsy miditra lalina amin'izany. Olana eo amin'ny tontolo manodidina ve na eo amin'ny fiarahamonina ny mahatonga ny tanora maro hiahotra amin'izay fandraisana andraikitra ny fitantanana izay raha ny hevitrao? Ie, oui, marina mihitsy zany hoe fa mety somary misy fanamarihana kely angamba mahakasika an'izay lafin'izay. Raha ny fanadihadiana ataon'ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité dia misy an'izay hoe rafitra na système national d'intégrité, karazana temple grec. Raha heverinao toy ny trano zany ny firenena anankiray dia ny fatokisan'ny vahoaka na ny olom-pirenena no fototry ny le trano anankiray. Dia le pilier indray kosa dia ireo rafitra maro samihafa izay tahaka ny hoe ny exécutif na ny mpanatanteraka, ny parlemanta, ny ihany koa ny fitsarana, eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena, ny mpandray anjara politika. Ireo maro samihafa ireo dia nataony tamin'ny marina fa tamin'ny 2008 le izy, izay étude anankiray natao izay, fa anisan'ny rafitra tsy hananan'ny olona fatokisana amin'izao fotoana izao dia ny exécutif sy ny parlemanta. Ireo nefa no sehatra tena hoe azo lazaina hoe mandrafitra ny hoe tontolo politika raha ny tena marina. Dia ny antony mahatonga an'izay hoe tsy fatokisan'ny olona an'izay rafitra izay dia mazava ho azy fa manodidina ny kolokolo foana. Dia etoana somary mampatsiahy ihany hoe ny politika dia tsy zavatra ratsy, fa taloha ary le izy hoe ny fandraisana anjara amin'izany hoe tontolo politika izany dia natokana ho an'ireo olona izay manam-pahaizana, olona zavatra tsara. Apelista aloha olona manana toetra tsara itsiny dia lasa ratsy ny fahitan'olona le izy hoe ny fanaovana ny politika dia mba ahazoana vola. Dia izay le fahitana ratsy izay zany no anisan'ny antony mahatonga an'le tanora tsy misehatra anatin'ny tontolo politika. Eo ihany koa ny fitotongana ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Raha tsika mahita ary zavatra mora tsapahin-tanana hoe hatraiza ny fitotongana ny fampianarana eto Madagasikara, raha mijery ny fampianarana tsy miankina sy ny fampianarana ho an-daholobe tsika, dia hita fa misy tsy fitovizana ngeza dia ngeza mihitsiny. Taloha ny olona rehetrarehetra dia nianatra tamin'ny fianarana ho an-daholobe na ny enseignement en public. Hitantsika hoe olona ohatrotriny ahoana ny voka tao, na vazaha na gasy dia samy mianatra tao daholo. Kanefa za rehetrarehetra teneniko izany tsy midika akory hoe ny tenako miteny ity dia tsy mandala, tsy mampirisika ny olona hoe andao hanao politika. Misy karazana roa le politika, misy le politika, la politique, le politique hono fitenenana, dia mazana any amin'le sens ratsy foana le izy, ary diraina manokana hilda, izay anisan'ny tanora nasa na nandray andraikitra hoe tonga dia aleo rovaina aleo tonga dia rotsaka tsika fa tsy miandry tsony an'izany hoe
fanohanana hoe fanosehana avy amin'ny olon-kafa zay. Ary indrindra ny fandraisana anjara ny vehivavy anatin'ny sehatra na ny ireo rafitra fandraisana fanapahan-kevitra zay. Zay zany hitako hoe anisan'ny zavatra diagnostika hitanay aty amin'ny fiarahamonim-pirenena amin'izao fotoana izao, ka vahaolanay taloha amin'izay tsy haiko afaka tonga dia teneniko eto ilay izy na miandry avy eo, fa anisan'ny zavatra tokony ho atao aloha zany dia fanatsarana ny fampianarana foana. Anisan'ny hitanay zany na inizaniza tsy maintsy tsisy afaka ny anda, fa ny fampianarana no ahafahantsika manarina voalohany indrindra ny fandraisana anjara ny tanora amin'ny fitantanana tsy mianjafy. Momban'izay ihany Ranto Andrianarsan, raha ho anao manokana ve azo raisina ho antony tsy andraisana andraikitra amin'ny fitantanana ny firenena ilay fomba fiteny hoe tontolo maloto io fa aleo tsy miditra, azo raisina ve izay? Misaotra betsaka ny fitenenana, azo atao hoe azo raisina satria izay moa no ohatran'ny hoe lasa hitan'ny olona avy aty ivelany izany kolokoloina foana, ary izay foana no ohatran'ny hoe matimatesana, nefa izay indrindra no lasa sakana avy eo ilay izy. Fa ao anatin'izay hoe ilay kolontsaina izay mihitsy mila ovaina hoe mila kolokoloina izany ny tanora amin'izay fandraisana anjara izay, fandraisana andraikitra, na fotsiny ary fandraisana anjara fitenenana izay tena voakolokolo loatra izay eto amintsika, hatrany ampianarana, hatrany an-trano, ny fihainoana ny tanora, fanomezana sehatra ny tanora. Dia amafisy koa ilay nitenenina namantsika teo hoe ny fanabeazana ao anatin'izay izay fanabeazana izay anisany tena ilaina satria izay no manabe ny tanora mba hananany an'ireo azo atao hoe resource rehetra ilaina mba tena hoe rehefa tonga ilay opportunité ahafahany mandray anjara dia efa vonona izy ary manana ny ilainy rehetra ary afaka mandray anjara tsara izy ary mitondra ny anjara bibikany. Fa ilay etaeta ananan'ny tanora, ilay etaeta tena maro ny tanora tena maniry dia hisehatra no sehatra io, fa ilay kolontsaina izay mihitsy izany mbola tsy ampy dia ny fanabeazana eo anaty role izany tena ilaina. Izay izany. Mitovy hevitra amin'izay ve ianao Ilda, azo raisina ve izany hoe fialana amin'ny politika satria tontolo maloto io? Mazava ho azy tsy mitovy hevitra, satria ao anatiny ary fantatro tsara mihitsy fa tontolo maloto ilay izy, fantatro tsara mihitsy fa tontolon'ny Besandry, loi de la jungle ny miasa ao anatiny, kanefa raha fantatritsika fa betsaka ny zavatra tokony hovaina, betsaka ny zavatra tsy mety, nefa tsy isika izay mahita fa tsy mety ilay izy mialangalana ety amin'ny sisiny, dia mazava ho azy fa itoy no mampany fahalotoana io tontolo io. Mila miditra isika manadio, mametraka n'ilay modely izay tiantsika iainana ao anatin'ny tontolo politika eto Madagasikara. Mazava ho azy fa rehefa miteny tontolo politika isika dia tsy ny politika irery ihany voakasika izany, satria ny impactn'ny politika dia ny fiainantsika andavanandro, ny sosialitsika, ny ekônomiantsika, ny kolotsainantsika, ny fiainantsika rehetra mihitsy. Ka rehefa avelantsika hanjakazakany olona maloto, hanjakazakany fomba fanao maloto ny tontolo politika, dia maloto daholo ny zavatra iainantsika rehetra, dia mila miditra isika mandray an-tanana mihitsy ny fanadiovana, ny fanalana an'ireo heverintsika fa hoe efa cellule cancéreuse ao anatin'ny tontolo politika izay. Mila esorina, mila foanana, mila tsaboana ilay sehatra, dia mila miditra isika izay mahatsapa. Ary ny zava-misy, ialako tsiny amin'ny namako avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena, fa ny zava-misy eto Madagasikara dia tokony hifameno ny andraikitry ny politika, ny andraikitra ara-politika, ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena,
rehefa mangataka tosika amin'ny fiarahamonim-pirenena ny mpanao politika dia sahirana vao mahazo an'izany ohatra hoe samy mitaky ny mangarahara na ny komba ao anatin'ny tanàn'Antananarivo na ny fiarahamonim-pirenena izay manana hetsika amin'izao fotoana izao ho fitakiana ny mangarahara amin'ny fitantanana ny Covid. Fa rehefa mangataka izahay dia mahazo an'ilay valiny mahafinaritra araka ilay nolazaina teo hoe resaka politika be loatra izany dia miady rery ny mpanao politika izay miezaka mametraka an'ilay tena marina sy hitsiny sy rariny ao anatiny. Tsy ilaza hoe tena marina fa ilay tena hitsiny sy rariny araka ny fomba fijerinay ao anatin'ilay fitantanana dia miady rery eo izay dia mitohy maloto eo ilay toerana. Izay. Noelson, arak'izany teny nilazany moa dia hoe tsy ary andro sika hoe hiadio tontolo io fa tsy maintsy ho ampidirina ny tanora, ampandraisana andraikitra ny tanora. Raha ny hevitrao sy ny traikefa izay efa nananao, ahoana ny fomba hisintomana ny tanora ho amin'izay hoe firitahana amin'ny fandraisana andraikitra fitantanana izay? Ia, amin'ny hevitriko zany, amin'ny fisintonana ny tanora zany manoloana an'izay tokony mba abeazina tsara, omena traikefa, omena karazana hoe formation mba hanabe azy zany amin'ny fiainany. Dia izay zany mba hahatonga saina azy zay, mba ho modely zany izy. Amin'izao fotoana izao anefa ny tanora dia mirona kokoa amin'ny resaka fandraharahana ary amporisihana mihitsy ary izy ireo mba hirotsaka amin'izany. Tsy misy maharatsy an'izany fa ny fanontaniana dia hoe manampy amin'ny fampandraisana andraikitra azy ve izany amin'ny fitantanana sa hoe vao maika misintona ny sainy hanalavitra ny tontolon'ny fitantanana fa hifantoka amin'ny fandraharahana izay hirotsahany. Mipetraka aminao ny fanontaniana Rantso. Ia, arak'izay moa fiandraisana anjara ny tanora dia misy mety hoe misy sakana maromaro dia anisan'izany sakana izany mety hoe tsy fananany anton'asa na hoe mbola fitadiavany an'izay anton'asany izay. Dia ao anatin'izay raha ohatra hoe misehatra amin'ny fandraharahana izy ka mahita an'izay anton'asa izay dia mety vao maika izay handrisika anazy hirotsaka amin'izay fandraisana andraikitra izay satria raha ny traikefa izay hitanay ao anatin'izay ny resaka izay fandraisana andraikitra izay dia tonga amin'izay sakana izay foana rehefa mandroso ny fotoana hoe misy an'izay fitadiavana an'izay hoe ahoana ny aiza ny ivelomako raha hoe hanao an'ity zavatra ity foana nefa tsy mahavelona anahy ity dia mety ho sakana amin'izay. Dia tena mandrisika mety anisan'ny tsy ho sakana io fa tena anisan'ny mety hampahandriandraikitra ny tanora. Mitovy hevitra amin'izay ve ianao Hery? Ie, anisan'ny mitovy hevitra amin'izay aho hoe anisan'ny antoka anankiray ahafahan'ny tanora manana mampitombo ny fandraisana anjara ny lafin'ny fandraharahana. Mampahay-toe-karena moa dia hitako hoe anisan'ny ahafahana manatratra ny hoe ny fahavitany ny filan'ny tanora na ny besoin araky ny pyramide-ny Maslow dia tokony hoe voavaly aloha ireo besoin physiologika dia mandeha tsikelikely amin'izay zao besoin psychologique sy ny sisa. Dia ny rehefa mandraharaha izy dia efa mitombo raha mandeha tsara aloha ny aferany na ny entreprenariat dia mandeha tsara izy dia mitombo ny fahefa-midiny dia tsika tanora konkoa moa dia nizarina hoe ho mpiasan'ny fanjakana na ho mpiasany ihany na mpiasany fa ny fandraharahana angambany anisan'ny levier anankiray ahafahana mampandroso vetivety ny firenena dia manana anjara lehibe amin'izay ny tanora. Mitovy hevitra amin'ny Rantso mihitsy hoe amin'izay lafin'izay tokony mbola ho ampiroboroboana bebe kokoa ary izay raha ohatra ny fahitana anazy
tokony raha amin'izao fotoana izao aloha hita hoe efa misy ny ezaka be dia be fa fahitana anazy aloha hatreto dia eo amin'ny renivohim-paritany ihany no tena be dia be manao anazy fa ny ezaka tokony hitarina lavidavitra koa makany amin'ny ireo tanora any ambanivohitra amin'ny lafiny fambolena professionnalisation na natao izay matianina an'zareo amin'izay tontolon'ny fandrararana izay. Mijanona aminao any Hery misy fanontanian'ny mpanaraka momba n'ilay resaka hoe fanabeazana teo no fototra ahafahana manampy ny tanora amin'izay hoe fandraisana andraikitra izay. Maro be hoy ity mpanaraka ity ireo tanora efa vita fianarana, efa nivoaka nianatra tena amin'ny anjerimanontolo amin'izao izy efa manana ny maha izy azy kanefa mbola tsy tena mirotsaka ihany, mbola tsy tena mandray anjara ihany zany amin'ilay fitantanana. Inona no mety ho anton'izay? Ahoana no mety hialana amin'izay? Hialana amin'izay fasahiana hoy aho. Raha tsisy fasahiana ireo tanora rehetrarehetra angamba izay eto amin'ny mandray anjara amin'ity ady-hevitra ity dia lafiny hitovizana angamba ny hoe fasahiana. Samy nasahy daholo izay, samy miezaka mivelatra amin'ny olon-kafa. Nefa ihany koa na eo ary izay dia misy an'ilay sakana maro samihafa tsy fanomezana andraikitra amin'ny tanora na amin'ny fiarahamonim-pirenena io na amin'ny sehatra tontolo politika ary tsy haiko mety manamafy an'izany ihany koa ngamba na ida na iranto amin'izay lafin'izay hoe misy ireo fikambanana izay tsy nanome sehatra ny tanora fa mbola noentin'ireo zokibe foana hatramin'izay. Dia ny anjara andraikitra eo zany dia mandray andraikitra mavitrika aloha mampiseho hoe ny tanora mahavita azy. Ny tanora sady mahavita azy manana ny traikefa, manana ny fasahiana. Izay ihany no hitako hoe fomba ahafahana mihoatra, ahafahana mba manana an'izay hoe fahaleovantena izay ary tsy tenenina fotsiny ilay izy fa tena ampiarina mihitsiny. Ary somary hiverina kely amin'ilay nitenen'ilay namana tamin'ny commentaire tamin'ny Facebook teo hoe mbola efa be dia be ireo mpianatra nasahy hoe tafavoaka ny sehatra ny système éducatif na ny seham-pampianarana kanefa rehefa dinihanareo ihany koa hoe inona olona tahaka ny ahoana no voagariny ny sehatry ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Olona natao hieritreritra ve hoe afaka mi-questionner le rafitra misy amin'izao fotoana izao ve sa olona natao hanaraka fotsiny. Izay aloha zava-dehibe anankiray koa izay rehefa mahavita mihoatra an'izay zavatra izay isika dia inoko fa afaka mandeha lavidavitra koa, mandeha manao dikana tahaka ny ILDA na tahaka ireo namana amin'ny société manana safidy be dia be zany ianao fa ny zava-dehibe dia tokony matsapa-teny tsika hoe rehefa tsy ity génération-tsika ity no havita nova ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia vao may meratsy tsika araka ny fomba fiteny namana anankiray izay hoe itsika no atao hoe génération charnière. Tokony itsika tanora ninona n'aiza n'aiza misehatra misy atsika rehefa matsapa-tena hoe citoyen actif ary natao hoe citoyen actif dia citoyen matsapa misy olana anankiray dia tsy vita ny menimena izy fa manolotra sosikevitra, tsy vita manolotra sosikevitra izy fa manatanteraka ihany koa. Izay ny fahitana hoe izay fahitana izay, izay fomba fiasa izay no ahafahantsika mihoatra hatrany hatrany mba ampiseho hoe ny tanora dia manana ny fitraikefany ary mahavita azy. Satranao voatonona foana moa izy ka aleo angamba antsika hitodika aminazy indray ILDA misy fotoana ny tanora efa mihamaro mihitsy izao ny tanora araka ny tenenina teo hoe mandrombaka amin'izay ilay fitantanana fa tsy miandry omena. Misy fotoana anefa izy ireny mbola voailikilika ihany araka ny traikefa nananao ve ohatrany ahoana no mety fomba hisehon'izay hoe fanilikiliana ny tanora izay amin'ny fitantanana. Ny zavatra mahavelom-bolo dia efa misy marina tokoa ireo tanora izay mirotsaka na dia tsy betsaka mirotsaka ao anatin'ny sehatra politika. Misy marina tokoa ny ireo ataoko hoe génération teo aloha no efa manaiky, manosika sy mampirisika ny tanora handray, handrombaka an'izay fahefana fitantanana izay.
Ny zava-misy nefa dia izao arak'ilay efa nolazaiko teo hoe raha toa ka mbola ao ambany aloky ny mpitantana izay efa hitantsika fa tsy dia tena nanao zavatra nahafinaritra na hasoa sy napetiky ny firenena ireo tanora ireo dia mbola ho isan'ny sakana lehibe ihany koa izay. Manahoana ny fandraisana fanomezana fahefana ny tanora, ny fomba fahitako, ny fomba fijeriko dia rehefa tanora vonona, mijoro, tsy azo rebirebena, tsy azo vidiana ary efa miomana ho amin'izany dia tena atahoran'ny mpanao politika izay efa teo aloha. Miaina an'izany izahay miaina an'izany izay satria tsy indray mandeha tsy indroa fa efa imbetsaka tao anatin'ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo renivohitra. Misy ny sosokevitra izay atolotray. Izahay moa izany manana karazana atao hoe komity kely izay miaraka mandinika aminay combat an'ireo sosokevitra volavola rehetra izay ho arosonay ao anivon'ny filan-kevitra ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo dia rehefa voadinika sy voavolavola any izany ny sosokevitra entinay dia atolotra ao anivon'ny filan-kevitra ny tanàna. Mazava ho azy fa misy tonga dia voatohatra be fahatany ireo hevitra atolotra ireo fa rehefa tonga aty aoriana tapa-bolana, herinandro, iray volana, roa volana dia manaiky ny eo anivon'ny fitantanana ny tanàna hoe ay nisy zavatra natao toy ity dia hovaintsika toy izao ilay izy rehefa avy nandinika. Fa io fanovana io nefa fanovana efa natolotray teny am-boalohany ihany fa tsy noraisina tamin'ny fotoana nanomezanay azy mba hitenenana hoe amin'ny fotoana voalohany iny dia omena tsiny izahay, pepona izahay, lazaina fa tsy tia fandrosoana izahay fa rehefa misy fiatahana mijery an'ilay sosokevitra nentina nefa dia fantatra ihany hoe tsy nety ilay zavatra nanoherana ny hevitray fa ilay hevitray no marina. Eny tsy ataoko hoe marina fa no mety no adapté kokoa amin'ilay situation dia miova ilay fomba fijery fa mba tsy hanekena fotsiny. Dia izay ny zavatra misy izany, manana hevitra vaovao, manana hevitra mahomby, manana hevitra azo raisina ny tanora fa tsy ekena fotsiny tsotro izao satria ny ao anatrehany ho an'ny olona izay ataoko hoe efa goaikantotra dia ny manaiky ny hevitry ny tanora dia midika hoe fileferana, midika hoe fahalemena manoloana ny tanora. Izay mbola tsy eken'ny ankabeazan'ny politika indrindra eto amintsika fa izany anefa ny vao miahy tokony hijoroan'ny tanora ary ampahafantarana foana ny hevitrintsika, tokony resahana foana, tokony avoaka-pahabemasy foana ny zavatra eritreretina, ny zavatra heverina. Izay zavatra ataonay ao anivon'ny combat hoe rehefa misy sosokevitra ataonay dia hoentinay foana satria any aoriana any dia tsy maintsy hiverina amin'ny hevindreo olona ireo ary hanantona makany amin'ny fironan-kevitra eritreretinay sy tolo-kevitra izay efa nataonay dia hitan'ny be sy ny maro rehefa avy eo ilay izy hoe misy ilana azy tokoa ny tanora mieritreritra amin'ny saina ary miditra sy mandray andraikitra ao anatin'ny fitantanana. Ary ho anao indray ahoana kosa ny fomba na hoe paikady hanovana izay zava-misy izay hahatonga ny tanora hoe tsy hiandro hoe hiova, tsy hiandro hoe ho tolorana fotsiny izy na hoe ho ampirisihana izy fa izy mihitsy no ametraka ny lanjany hanapirofo fa manana ny toerana izy amin'ny fitantanana. Ahoana ny fomba hanaovana izay? Ia, raha ny ho anay eto anivon'ny force dia misy paikady mazava tsara natentananay an'izay. Ny zavatra voalohany dia miainga amin'ny fijerena hoe inona no tsy ampy eto amin'ny firenena ahafahan'ny tanora manatanteraka an'izay, izany hoe analizina gap izany. Araka ny tenentsika teo ohatra hoe amin'ny tontolon'ny sehatry ny fanabeazana tena mbola hita hoe mbola misy tsy ampy izany eo mba tena hikolokoloana an'ilay hoe olom-pirenena tanora mahavita mandray andraikitra. Ao anatin'izay ohatra ny resaka namomba an'ilay tanora manokana, resaka fatokisana tena,
ny fahaizana mitarika sy ny sisa mba tena ahafahan'ny tanora mijoro ary lasa tanora hitondra fiovaly eo amin'ny tontolo misy anazy. Izay zany ny sehatra iasana voalohany fanamafisana fahaiza-manao mba tena hanampiana ny tanora ahazo izay fahaiza-manao izay entiny handray andraikitra. Zavatra faharoa dia mamokatra fitaovana koa izay tari-dalana afaka ho ampiasain'ireo tanora amin'izay fandraisana andraikitra izay. Ao anatin'izay tari-dalana izay zany no ohatra ny karazana gidy zany afaka ampiasain'ny tanora manoro azy raha te handray andraikitra izy ahoana ny fomba inona avy ny zavatra tokony ataony, aiza mety milana tokony alehany izay zany anisan'ny zavatra ataonay koa. Fa ny tena zavatra tena tsapa ary hita hoe tena manan-danja dia ny fanokafana an'ilay sehatra zany ary fanomezana sehatra ny tanora. Anatin'izay zany manao sisikevitra mba tena hanomezana ny sehatra ny tanora, hanokafana ny sehatra na ny politika fotsiny ary ohatra zavatra efa nataonay izao niezaka nametraka Parlement des jeunes filles tamin'ny 2015 izay izy moa taty aoriana maty fotsiny. Izay zavatra ohatr'ireny zany ny tena mila hovaintsika eto amin'ny firenena hoe fanomezana izay sehatra izay, araka ny tenenin'ny Ilda Beo koa hoe tsika koa mbola misy an'izay kolontsaina izay hoe tsy lasa ilay fihainoana ny tanora, fandraisana ny hevitry tanora. Satria mbola tena hita hoe mbola ao anaty efajoro be zany tsika, na ny andalina ny ankilany mbola tsisy an'izay fifampihainoana izay ary tena firesahana madio mazava, fa mbola ohatrany hoe mbola misy an'izay compétition malsaine ve ny tenenina anazy, ohatrany hoe raha manome hevitra dia mety hanozongozona ny toerako ve ilay hevitra iny dia tsy ho raisiko ilay hevitra iny fa avy eo tonga saina hoe ilaina ihany nefa ilay izy. Zavatra ohatr'izay zany no miseho dia izay zavatra izay no mila tena hovaina manomboka hatrany amin'ny tanora hatraty amin'ilay tontolo zany mba tena ahafahan'ny tanora mandray andraikitra. Ho anareo antoliara kosa no Elson, inona indray ny paikady fampandraisana ny tanora andraikitra amin'izay hoe fitantanana izay, n'inona zava-misy? Ia, ho anay aty Toliara zany dia zahay zany ny tanora zany dia betsaka tsy mandray andraikitra zay, dia mivarina amin'ny varilavo eny, dia ny ataonay zany dia manentana an'ireo zany dia tena manao focus group mihitsy, mifampiresaka amin'zareo, dia misy zany ny liana dia mahavelom-bolo zany fa tena betsaka zany ireo tanora izay liana indrindra fa manantona ny ao amin'ny maison des jeunes Toliara ao Ankilifaly, dia mitady sosokevitra hoe inona ny tokony hataonay tanora, dia ao moa zahay miaraka amin'ny personnel ao amin'ny direction amin'ny jeunesse sport miaraka manome hevitra. Dia misy moa ny tanora izay efa manana tolotr'asa nefa tsy hita zao izay hoe hoentinay izy aty rehefa avy eo. Zay zany tena olana indraindray. Zay zany tena olana aty Toliara zay. Fantanina tena mety mipetraka amin'izao fotoana izao hoe inona kosa amin'izay ary ilay mety ho tombony na voka-tsoa, inona ny fiovana azo andrasana na antenaina amin'izay hoe fandraisana andraikitra ny tanora izay, fiovana azo sampatana ny resahana eto, apetrako aminao ny fanontaniana ery. Ia, misaotra betsaka ny fanontaniana Maheva. Voalohany indrindra ny aloha ny tombotsoa amin'ny fandraisana anjara ny tanora dia raha raisiko ohatra azo tsapahin-tanana hoe ny fandraisana anjara ny tanora amin'ny fifidianana. Hatraiza moa zany ny tampandraisana anjara ny tanora tamin'ny fifidianana raha mbola tsy ananantsika ny antotanisa amin'izao fotoana izao, fa ny antotanisa mahakasika ny olona rehetrarehetra ny jerena dia tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia 27 isan-jato dia avy eo ny anidina hatrany tonga ka hatraty amin'ny 30 isan-jato teo eo angamba izay raha tsy diso tamin'ny fifidianana kominaly. Ny fandraisana anjara ny tanora
dia ahafahana mampitombo ny legitimité an'ny olona tonga amin'ny fitondrana, ahafahana manatanteraka ny tetikasana ny paikadiny hoentina ahafahana mampandroso ny firenena. Izay aloha voalohany indrindra. Dikan'izany zany ary tsy ahivana fa zo ny fandehanana mifidy. Taloha tany États-Unis dia ny adina ho antsika olo mainty taloha dia tsy nomena zo ho an'ny vehivavy, tsy nomena zo andeha hifidy. Raha ohatra ka tsy mifidy tsika dia manambany ny asan'ireo olona teo taloha, Nelson Mandela sy Martin Luther King sy ireo olona rehetrarehetra izay nanao ny asa taloha tany fa tokony hifidy aloha angamba voalohany indrindra. Andraikitra amampatanora antsika aloha zany zay mandeha misokatra anarana, misy mpifidianana dia mandeha mifidy. Ankoatr'izay, ho an'ny vehivavy manokana amin'izay tovika ho an'ny vehivavy manokana anisan'ny mankasitraka ny fampirobodona ny hira lento izay. Raha misy moa ny izay atao hoe convention tamin'ny 1988, convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Io convention io dia miteny hoe tokony ahena ny fanavakavahana n'ireo vehivavy amin'ny tontolo fandraisana fitenenana, fandraisana andraikitra zany. Dia raha jerena ny eto Madagasikara, raha 25 millions ny isantsika eto Madagasikara dia 13 millions ny vehivavy. Izany hoe vehivavy zany betsaka koa. Kanefa rehefa jerena ny fandraisana anjara, raha eo anivon'ny Assemblée nationale, raha eo anivon'ny rafitra fandraisana fanapakevitra rehetra dia mbola vitsy anisa ihany vehivavy, soa ihany fa misy olona ohatra ny Hilda nahazo fahefana afaka nandray anjara tamin'ny tontolo. Kanefa anatin'io convention io koa dia miteny hoe Madagasikara dia anisan'ny ratifie io convention io. Anatin'io convention io dia misy miteny hoe tokony hisy discrimination positive, anisan'ny fomba ihany koa ahafahana aprisihana ny vehivavy. Rehefa ny vehivavy hitantsika ny firenen-kafa, rehefa vehivavy no nandray ny fitantanana tamin'ny firenena tany raha antsika mahita zao amin'izao fotoana izao hoe ohatrohatra ahoana ny fomba fitantanana ny firenena miady amin'ny Covid-19 rehefa vehivavy no mitondra anazy. Rehefa vehivavy no mitondra ny firenena, rehefa vehivavy no manana ny fahefana, no manana ny fahaleovantena dia mandroso bebe koa ny firenena anankiray. Misy ny formana discrimination anatin'ny lalàna, anatin'ireo sehatra, anatin'ny lalàna zany misy zavatra be dia be tokony hovaina raha ny hevitra avy aty amin'ny fiarahamonim-pirenena, ohatra hoe ny représentation an'ny vehivavy anatin'ny rafitra fandraisana fanapakevitra. Tsy andrasana hoe hisy le vehivavy fa anatin'ny lalàna mihitsy raha ny hevitra dia tokony efa misy asiana quota na représentation ho an'ny lahy sy ho an'ny vavy mba ho obligatoire ny représentation na vehivavy. Dia amin'izay fotoan'izay tokony andray anjara automatiquement ny vehivavy na mbola tsy misy ary dia miezaka hatrany ny fiarahamonina mitady iza le vehivavy tokony hanana an'izay profil zay. Zay ny fomba anisany heverinay hoe anisany ahafahana mampandroso ny sy ahafahana atsapatsika tsara hoe inona no fiantraikan'ny fandraisana anjara ny tanora sy ny vehivavy amin'izay tontolo izay. Amin'ny mampafanaingana ihany koa moa zany dia teneniko hoe anisan'ny tetikasa vatsiany fanainga prioritairement dia ireo tetikasa izay misehatra amin'ny tontolo ny tanora sy mampiroborobo ny mihira lenta. Ireo zany anisan'ny masotsivana iasan'ny fanainga ihany koa. Dia izay ngamba no mahakasika an'iny, misaotra betsaka Maeva. Misy fanamarian'ny mpiano maromaro ato hoe mbola miverina any moa ilay hoe satria politika maloto dia tsy miditra ny tanora, fa kosa ny fandraharahana mahazo ny azy izy, mahazo ny tombony ho azy izy dia aleo ny makany fa tsy mijery politika loatra. Fanontaniako ako mipetraka aminao Hilda izay ao anatin'izay tontolo izay fitantanana izay mety misy ve tombony na voka-tsoa azon'ny tanora manokana izay misehatra amin'ilay fitantanana sa hoe asa masina ho an'ny tanindrazana io ka tsy andrasana tambiny ho an'ny tena manokana? Zao misy zavatra tsy hiova na ho iza
na efa tamin'ny andron'izay nanao politika rehetra hatramin'izay na izany ho avy eo ary mbola tsy hiova afaka 100-200 taona. Izay zavatra tsy hiova izay dia hoe ny fanaovana politika dia fitadiavana tombontsoa. Hafa ny fandraisana an'izay rehefa tsy hazavaina. Ny fanaovana politika dia fitadiavana tombontsoa. Fa izao kosa nefa iza no omentsika inona ilay tombontsoa tadiavina dia iza no omentsika ny fahefana hamaritra an'izay tombontsoa izay. Ny zava-misy dia izao, ny tanora samy tanora tsy mifampatoky. Hitady profit hozy izy ny namatsika tsy anatin'ny Facebook. Zahay vao nilaza fa hirotsaka ny teniteny hoe ianareo anie hiova ny aoriana any, ianareo nge hanao ny fomba fanaony teo aloha, mifampatoky tsika tanora. Anefa ilay nilazaiko teo, ny fanaovana politika dia fitadiavana tombontsoan'ny be sy ny maro. Ary rehefa miteny hoe be sy ny maro dia tsy ny be sy ny maro asy be sy dia etsetretsetra, fa ny be sy ny maro izay representenao. Ohatra, za tanora, za vehivavy, izaho avy any amin'ny milieu social ilay ataontsika hoe classe moyenne, izaho vehivavy zanaka fonctionnaire, izaho vehivavy manana ray efa zokiolona, za vehivavy ray aman-dreny manan-janaka sy ny etsetra, dia hiaro ny tombontsoan'ireo olona izay avy amin'ny milieu social ny aviako ireo, miaro ny tombontsoan'ireo ataoko hoe sokajy izay voafarotro fa misy ahy ireo. Ny mpitangana misy eto amintsika amin'izao fotoana izao dia mpanao afera, miliardera, zanaka binationaux, trinationaux, manana nationalité be dia be, mandefa ny zanany mianatra any an-dafy, mitsabo tena any ivelany. Dia tombontsoan'ireo sokajy misy mitovy amin'ireo no mazava ho azy fa hiazakazahany arovana. Fa tsy misy mpandinika sy tsy misy mpijery ilay tombontsoan'ny mpianatra any amin'ny EPP. Za nianatra tany amin'ny EPP dia fantatro tsara hoe inona ny zava-misy. Ny reniko na mpianatra tany amin'ny EPP fantatro tsara hoe inona ny zava-misy, fantatro hoe inona ny tokony hovaina. Dia amin'izay fotoana izay dia hitantsika mazava tsara mihitsy hoe fa maninona no tsy miova, tsy mihetsika ilay sehatra fantatritsika fa tena mila kitihana, ary fa maninona no tsy miova makany amin'ilay sens eritreretintsika sy heverintsika mihitsy ilay zavatra tena tokony ho atao. Maninona no tablety no hiazakazahan'ny mpitantana hozaraina any amin'ny EPP kanefa ny fari-pahaizan'ny mpampianatra no olana mahatonga an'izao fahaizana ambany dia ambany izay tenenitsika sy dradradradraitsika isan'andro fa tsy mety any amin'ny EPP izao. Satria ny mpivarotra tablety dia ao amin'ny zareo, cercle andry zareo, namandry zareo no mifornira azy. Ny tombontsoandry zareo ao anatin'io sehatra io no arovany. Inona no tombontsoan'ilay fisian'ny tanora ao anatin'izay? Ny tanora taty aoriana ilay isika ilay lazaina fa hoe génération sacrifiée, satria sacrifié nalàna ny éducation civique tany am-pianarana, sacrifié satria nampidinina ny lentan'ny fahaizana, sacrifié satria nampiakarina ny vidin'ny fitsaboana. Dia itsika génération sacrifié reto ilay fitetaka amin'ny tany fa tsy ireo olona izay tsy niaina an'izany sakrifisin'ilay génération izany no hanavitra antsika fa isika ihany. Dia tombony betsaka sy goavana indrindra ny hoe isika no miady ho antsika, dia isika no mametraka hoe ireto no enjeu, ireto ny défi, ireto ny fahamehana, izao ny fomba hanaovantsika azy, izao ny hitantanantsika azy, dia izay no antony, izay ny tombontsoa sady antony voalohany indrindra mila tokony ary tsy maintsy andraisan'ny tanora ny fahefana, tsy maintsy andraisan'ny tanora ny fitantanana. Ary niverenako kely satria noresahana moa teo ilay resaka fandraharahana, dia tiako hiverenana kely hoe eny tena marina mihitsy tokony hiditra ao anatin'ny fandraharana ny tanora, ary fotoanan'izao andraharan'ny tanora, ary ho toy ny zavatra rehetra teo aloha isika tanora efa mahatsapa, efa mahita ny zavatra
ny zavatra misy, ny zavatra iainana hatramin'izay dia mahafantatra mihitsy hoe ohatry ny ahoana ny fomba hitantanana azy. Ary isika tanora ihany koa, ity koa zavatra anankiray tsy hiova dia ny hoe ny fifandraisan'ny politika sy ny toe-karena dia tsy hiova mihitsy. Ka noho izany rehefa manao politika isika dia anome sehatra kokoa ny tanora ho any amin'ny fandaharana, fa tsy ho toy ny amin'izao hoe olan'ny tanora inge amin'izao ny resaka lafin'ny politika ilay izy dia ny hoe tsy fahafahana miditra amina fahazoana tohana ara-bola. Kanefa ny politika izay mipetraka amin'izao fotoana izao ny amin'ny banky tsy avelany manao findramam-bola ianao raha tsy efa nanao an'ilay asa. Avaiza ary no ahafahanao manao an'ilay asa raha tsy hanananao ilay vola, fa mila hovaina izay. Dia izay sehatra izay ihany koa afaka manova zavatra isika tanora amin'ny lafin'ny fandaharana rehefa miditra ao amin'ny manamafy orina ny fidirana ara-politika. Mitodika aminao indray efa manomboka mamaramparina ny hevitrintsika izao tsy voatery kosa angamba no iaho hoe hirotsaka ho fidiana daholo ny tanora hoe izay zany no fomba andraisana anjara amin'ilay fitantanana, fa afaka manome ohatra aminay ve ianao hoe ahoana avy inona avy no hetsika azo atao tafiditra ao anatin'izay hoe fandraisana andraikitra ny fitantanana izay. An'izy zay? I Ranto? Miala tsiny fa tsy henoko ilay anarana. Izay moa maro ny endrika ahafahana miroso amin'izay fa tsy voatery hoe hirotsaka ho fidiana foana, fa anisan'izany ohatra ny zavatra tena ataonay amin'izao manangana club des jeunes any amin'ny collège sy lycée. Dia ao anatin'izany ny tanora ao anivon'ilay sekoly mihitsy no mandray anjara mitantana an'ilay club ary mandray anjara amin'ny fiainan'ilay sekoly. Izany hoe misy ao anatin'izay zay dia efa manao initiation amin'ny resaka processus électoral, misy olona mirotsaka ho fidiana ho lasa mpitarika an'ilay club, dia misy ny mpifidy ao anatin'izay zany dia efa misy an'izay éducation izay. Dia ireo mpitarika ireo no mifampiresaka sy mifandrara amin'ny administration ny sekoly, dia manao torohevitra sy ny sisa mba mandray anjara amin'ny fanapa-kevitra momba ny sekoly izany. Izay zany izao anisan'ny ohatra ataonay amin'izao amin'ny resaka fitantanana izay. Io zany tsy izay hoe kolontsaina mihitsy zany efa mila kolokoloina hatramin'ny mbola tanora aty ambany zany, fa tsy voatery hoe miandry aty efa lehibe zany vao miditra amin'izay, fa afaka hoe hatrany ambany dia efa manomboka miditra amin'ilay sehatra. Mety misy anampian'izay ve ianao no ahitanatsika aminy hoe ahoana avy ny fomba fampandraisana andraikitra ny tanora, inona avy ny azony atao eo amin'ny sehatra misy azy? Ia, misaotra nanome fitenenana. Ny hanampiana ny tokony andraisana andraikitra ny tanora dia marina ny tenen'ny namana teo hoe manangana club eny amin'ny sekoly, fa ny anay aty zany dia mandeha eny amin'ny fokotany. Eny amin'ny fokotany dia tenenina zany ny ry zareo avory indrindra fa le cible zany no tena jerevina, satria misy anie ny tanora any amin'ny fokotany any tena mbola tsy mahafantatra hoe inona ny tokony ataoko. Dia any zany no tena idinanay any fotony mihitsy, dia any zay mifampiresaka amin'ny zareo dia avorivory zareo dia eo mifampiresaka eo hoe izao tokony atao zalahy, izao tokony atao. Dia eo zany samby eo misainsaina, dia izay no hitako hoe ampandraisana andraikitry ny tanora. Dia ny aminay ao koa zao, ao amin'ny fikambananay ao, dia raha ohatra misy mpikambana vaovao, dia reny vaovao reny zao tena omena ny andraikitra bebe kokoa zany, amin'izay zany mba hazoto, amin'izay mba hitaona namana koa zany, mba hoe izao ny tombontsoan'ny fandraisana andraikitra, dia mitaona namana koa zany reny, dia mihamitombo zany ny tanora mandray andraikitra. Izay zao ny paikady hoentinay aty Toliara. Ary hono ery anisan'ny
Manakana ny tanora tsy rotsaka ny hoe mila traikefa matetika ny fitantanana fa tena mila an'izay tokoa ve tena mila miandry an'izay tokoa ve hoe manana traikefa sy fahaizana manokana vao afaka mandray anjara amin'ny fitantanana eo amina fiarahamonina iray? Ilay traikefa aloha ilaina kanefa iny traikefa iny tsy azo raha tsy manao izay ilay fiteny hoe work in progress ary iarahantsika mahita konkory na amin'ny recrutement na fakana olona ao anivon'ny toeram-piasana maro samihafa ireny dia efa misy sakana be dia be ho an'ny tanora amin'ny fandraisana an'ireny tanora ireny ohatra mbola vao mivoaka avy nianatra ilay tanora dia efa avy eo ny tolotrasa misy amin'izay fotoana izao dia hoe 3 années d'expérience minimum dia hamaly ve sa tsy hamaly ilay tanora hiandry an'izay hoe 3 taona izay hoe zay vao hamaly ilay tanora amin'izay fotoana izay moko fa tsy mety izany fa rehefa manana fahasahiana ianao dia varoto ny zavatra anananao ny ampelantananao mila manana fahasahiana tsika dia izay vao afaka mahazo an'izay izany hoe misy ihany koa ilay fomba fitenenina hoe la compétence n'attend pas l'âge rehefa nianatra ianao tany am-pianarana ary izay maha-zava-dehibe ny fampianarana averiko hatrany ny fampianarana ny resaka mira lenta dia zava-dehibe fa rehefa ireo zavatra ireo no nomendanja no priorisena amin'ny tetikasa fampandrosoana dia mino aho fa handroso vetivety ny Madagasikara. Somary hiverina amin'izay amin'ilay fanontaniana napetraka ao tsy maintsy ianao zany tsy hiandro hoe hanana traikefa aoriana voanana avy any am-pianarana fa na any am-pianarana ary ianao afaka valorisenao hatrany ny expérience anao en tant que bénévole amina fikambanana maro samihafa ary izay profil iray izay ihany koa anisany mi-attirer ny sehatra maro samihafa na ny secteur privé na sphère politique na ny ONG ihany koa dia société civile ihany koa dia anisany valoriser an'izay hoe compétence sy expérience anankiray izay rehefa ny olona no manana initiative mandray anjara amin'ny sehatra maro samihafa ary etoana somary miverina hatrany hoe ny fandraisana anjara amin'ny tontolo ny fitantanana tsy mialon-jafy dia tsy voatery amin'ny sehatra politika ary mamerina hatrany fa ny politika dia tsy ratsy tsika rehetrarehetra amin'izay fomba hitenenantsika amin'izay fomba ena amin'ny tambazotra Facebook n'aiza n'aiza dia mandray anjara hatrany foana tsika amin'izany atao hoe politika izany. Ny politika tompoko dia tsy zavatra ratsy ary ny politika tokony handray anjara hatrany ny tanora rehetra tsy hakanavaka izay na avy aty amin'ny fiarahamonim-pirenena tsy mandaza hoe manao politika fa samihafa fotsiny dia hoe izay tsy mitady seza fanaovana politika dia misy tanjona anankiray ohatra gratuité ny enseignement primaire izay zao ohatra nefa politika anankiray izay raha ohatra anatratra an'izay tanjona izay zany tsika dia tsy voatery hoe hanao politika hitady seza hatrany hatrany natao nefany misy ihany koa manapa-kevitra hoe te handeha lalindalina kokoa izy te hanana fanapa-kevitra mba ahafahana manova bebe koa anjara an'izay fa ny tsirairay avy n'iza dia samy mandray anjara amin'ny tontolon'ny fiainam-pirenena dia hoy ianao hoe raha olo-tsotra ianao dia tsy afaka mandray anjara amin'izay tsy afaka manova ny fiainana andavanandro ny zavatra misy amin'izao fotoana izao diso ianao rehefa ianao mahatsapa misy zavatra tsy mety dia aza mionona amin'izay hoe tsy mety izay dia menomenona fa izay fotsiny atao hoe citoyen tsy manao ninina izay citoyen koa ary izay fa rehefa te handroso ianao mandeha lavidavitra miova avy amin'ny stadina hoe citoyen makany amin'ny citoyen actif dia mitady olo-kafa mitovy hevitra aminao dia mivondrona dia manantanteraka an'ilay tetikasa dia manangana coalition na fiarahamonim-pirenena na tontolo politika na sehatra tsy miankina dia izay no ahafahantsika mampandroso ny firenena fa tsy mionona tsy menimenina tsara ny menimenina manao kritika fa ilaina ihany koa mandolo-kevitra manantanteraka an'izay tenenitsika izay zany no ahafahantsika miavaka ahafahantsika mampiseho ny atao hoe fahavitrihan'ny tanora amin'izao fotoana izao.
Misaotra anao hery voafetra ny fotoana any moa ty ady-hevitrintsika ty tsy maintsy efa manomboka mamarina isika izao ampatsiahivina fa ny loha-hevitra ny voizina teto dia hoe ny fandraisana andraikitry ny tanora ho amin'ny fitantanana tsy mialon-jafy. Mialoha ny tena isarahana dia andao aloha omentsika fotoana kely ireo vahintsika androany mety 2 minitra na 2 minitra eo anao teny fampitinana kely sy mety hoe afatra ho an'ny tanora amin'izany loha-hevitra izany tompintsika amin'ny Hilda angambany. Ny iverenako kely ny zavatra nitenen'ny hery teo hoe resaka tsy fampiana traikefa ho an'ny tanora valable zany eo amin'ny sehatry ny politika fa ny tiako ho amafisina dia hoe na tsy ampy traikefa ary isika dia eo am-panaovana ny politika no hakana ny traikefa ary betsaka ireo tanora, betsaka ireo sehatra ihany koa izay manome fahafahana antsika tanora hiofana hanaka traikefa amin'ny fidirana ao anatin'izay sehatra izay. Marina ihany koa ilay voalaza teo hoe tsy ary hirotsaka hanao politika daholo ny tanora rehetra ary ny zavatra tsara indrindra nefa dia enika tanora ny sehatra ara-politika rehetra mba hahafahantsika tena manamafy fa anjarantsika fahefantsika no tena ho apetraka ary ao anatin'izany indrindra no tiako anentanana hoe andao ilaozana ilay kolotsaina fotom-pisainana izay efa ataoko hoe efa nilaozan'ny toetrandro efa hatry ny ela ilay isika tanora tsy mifampatoky, isika klasy moyenne tsy mifampatoky, isika marefo marisarisa ara-pahefana tsy mifampatoky dia andao omena an'ireo tanora izay mijoro sy vonona ary mitsangana ho amin'izany ny fahefana hiady ho antsika izay tsy ao anatin'ilay sehatra politika. Ny zava-misy enimpolo isan-jato mahery ny malagasy dia latsaky ny 520 taona izany hoe tanora ny firenena malagasy ary rary mihitsy ny raha tanora ihany koa no manamarika sy manova ny tantaram-ny firenentsika ary ireo izay mbola tsy feno 27 taona hifidy dia andao izao sahady dia efa omentsika ilay fotom-pisainana hieritreritra, s'intéresser, hanaiky ary holiana tanteraka ao anatin'izay politika izay satria na oviana n'aiza na inona ny sehatra tiany hirotsahana na aiza na aiza tiany hisy arany eto Madagasikara dia volavolavolany politika ary ny politika no mibaiko ny zava-misy rehetra ka andao omanintsika ireo tanora ireo hiatrika sahady ny fiainana ara-politika izay tsy hirotsaka hifidy, izay tsy hirotsaka hamolavola fa andao ho atodikintsika any amin'ny tombotsoan'ny tanora, ho atodikintsika any amin'ny tombotsoan'ireo marefo, ho atodikintsika any amin'ny tombotsoan'ny vitsy anisy eo amin'ny fitantanana ankehitriny no hoavin'ny Madagasikara raha. Misaotra anao Hilda tamin'izay tobintsika avy hatrany amin'ny Noëlson ary. Ia, famaranana moa izao dia ny teny avy aty aminay dia raha malala fa ny ankabetsahan'ny tanora no betsaka eto a Madagasikara. Dia noho izany dia tanora vatana, tanora saina dia mila tanora koa zany fahaiza-manao. Dia ny hafatra ho an'ny tanora rehetra zany, tanora rehetra ao an'i Madagasikara dia sahiantsika mandray andraikitra. Aza avela mandeha mandalo fotsiny zany ny fahatanorantsika fa raiso ny andraikitrintsika ary koa indrindra fa eo amin'ny fitantanana izay. Izay no hafatra avy aty aminay toliarana. Misaotra Noëlson tamin'izay angambany to dia hitohy amin'ny rantso isika. Ny hafatra kely avy aty angambany dia zavatra voalohany aloha angambany tena ilaintsika hoe tsika tanora mila manana viny. Izay viny izay inona ilay fiovana tiantsika hoentina, inona ilay olana tiantsika vahana, izay viny izay no hoentintsika manatanteraka anazy ary ao anatin'izay
Rehefa manana izay viany izay tsika dia mandeha mandalana eny ny fitrandrahana an'ilay trake, fahaizana ahitana an'ilay trake, fanatanterahana ilay viana, fahaiza-manao sy ny sisa. Fa izay viany izay izany no tena ilaintsika hoe inona ilay fiovana tiantsika hoentina ary tanterahana ilay izy ao avadika drafitr'asa ilay izy fa tsy hajanona ho nofinofy fotsiny fa tena avadika drafitr'asa dia tanterahana dia miezaka mitady ny fomba rehetra hanatanterahana azy. Izay angamba ny hafatra kely. Amarana antsika azy hery inona no azonao ambara? Ia, voalohany indrindra angambany aloha tsy hainy tsisy oatra tsy ankasitraka ny fananga sy ny studio sifaka anisan'ny karakaran'izao hetsika izao manome sehatra ny tanora itenenana hanehoana ny hevitry ny heviny. Eto am-pamaranana dia mampatsiahy hoe nisy ilay foloam-bolana fitenena hoe mananjanja fakolan'entana, mananjoka afakolan-teny. Angamba ny efa fotoana izao hanovana kely, tsy hanovana tsy hoe hanova ary tsy hanambany ny zokilahy, zokovavy ray aman-dreny izay mpanolontsaina antsika, izay nanana ny trakefa ary tsy hanao safy be masina angamba antsika hiteny hoe ny zoky ray aman-drenitsika dia samy maloto daholo fa misy ary misy dia misy tokoa ireo olona, ireo olon-dehibe izay manana ny finiavana hanatsara ny firenena, tsy ny olona rehetrarehetra, tsy mpanao politika rehetrarehetra akory no manana finiavana hoe andeha haka vola fotsiny hatongavana eny na haka fahefana fotsiny fa misy any ireo olona ary tsy manao safy be mantsina izay fa tonga angamba ny fotoana hoe efa miova ny toetrandro, efa miova ny zavatra rehetra, efa mandeha ny teknôlôjia, efa mandeha ny zavatra rehetra, efa tonga ny fandraisana anjara tokony andraisana anjara ny tanora ary ny vehivavy indrindra ary manentana ny tanora sy ny vehivavy izay hoe aza miandry ny fanjakana foana rehetra, aza tsara ny manome ny kritika fa tsaratsara koa ny manatanteraka an'izay teneninao. Mila mianatra isika izany mandray andraikitra amin'ny sehatra maro samihafa eo anivon'ny fokontany, eo anivon'ny commune, eo anivon'ny région, eo anivon'ny n'aiza sehatra misy anao na amin'ny tontolo fandrarana na amin'ny tontolo politika na amin'ny anivon'ny sehatra fiarahamonim-pirenena dia ny fandraisanao anjara, fandraisam-pitenenana, aza miandry hoe ny zoky ray aman-dreny foana no miteny, aza miandry hoe omena zarazaren'olona aminao ny asa fa rehefa ianao tompoko no mandray anjara dia miova firenena io. Izay ihany ny hafatra avy etỳ aminay dia raha misy tetikasa ianareo manodidina ny tanora sy ny vehivavy dia alefaso amin'ny fanainga fa misy ny fanainga dia vonona hanampy hatrany ny hetsika izay ataon'ny tanora sy manodidina ny vehivavy hatrany hatrany. Misaotra tompoko. Eo. Dia izay koa izany zareo no mamarana ny hevitra androany ity ankasitrahany indrindra ny fanainga, ny karakara, ankasitrahany ihany koa nareo mpandray anjara satria dia tena tsy nafanoitra izany dia hevitritsika raha tsy teo ianareo atao Iasinjo Hilda Ravelonahina, mpanolontsaina kominaly eto amin'ny commune renivohitra Antananarivo. Teo ihany koa i Noël Santsikamo, filohan'ny conseil communal de la jeunesse tany Toliara voalohany. Teo koa i Jean Tondrianarson, filoha-mpitantana ny ONG You First Madagascar, ary teo i Erasson, mpikambana koa pilote eto amin'ny fanaingo sady membre ihany koa ny JCI Iarivo. Fisaorana mitafitafy ihany koa no atolotra ho anareo rehetra izay nanaraka an'izao ady hevitra izao. Tsy nisy dikany ny ady hevitra nataonay raha ohatra ka tsy niananay ianareo ka dia nisaotra be dia be. Tiam-pamaranana moa dia mampatsiahy ny izay ato amin'ny studio sifaka fa izay ihany koa dia mikarakara karazana ady hevitra tahaka an'izao hanomezana sehatra ny tanora. Afaka renesinareo any amin'ny radio mpiara-miasa marobe ihany izany ao amin'ny page Facebook-nay ao amin'ny studio sifaka dia ahitanareo an'ireo radio rehetra ahafahanareo manaraka anay, eo ihany koa ny Twitter sy ny site web anay studiosifaka.org. Dia izay izany no azona atolotra androany fa dia mametraka ny veloma ho antsika rehetra.